Anisany izany projet izany ilay hitanareo eto ankavia, izany hoe projet hitanareo eto ankavia dia tokony tanterahana amin'ny taona 2019 ity. Izany hoe ny fananany vahoaka malagasy hôpitaly manara-penitra anankiray izay miaraka amin'ny fitaovana vitsivitsy ao anatiny. Izany zany tanterahana izy io izy io zany efa natolotra ny amin'ny fanjakana ny fangatahana alala amin'ny fanatanterahana anazy io fa miandy ny fankatoavan'ny fanjakana sy ny fanadiny fanjakana izahay amin'ny hafanay manomboka amin'ny fotodrafitrasa. Tahaka izay ihany koa ny projet faharoa izay nieritreretiny atao amin'ny alalan'ny fanamboarana sekoly efatra ambin'ny kilasy miaraka amin'ny dispensaire sy miaraka amin'ny trano fametrahana izany hoe dépôt anankiray io fotodrafitrasa io dia sekoly anankiray zany miaraka amin'ny fitaovana rehetra izay metinana aminazy. Izany koa dia nieritreretinay atao amin'ity taona ity fa mbola miandy ny fankatoavan'ny fanjakana sy fahamoran'ny fanjakana amin'ny fanomezana ny alala satria raha tsy misy izany dia sarotra anatanterahana zavatra eto amin'ny firenena raha tsy misy fankatoavana izany fanjakana izany ho anay. Manarak'izay anisany ezaka izay antinay dia amin'ny alalana fampianarana sy fahaizana ny vahoaka malagasy ireo zanakatsika. Hitantsika moa zany akamboarana teo fa maro ny sekoly namboarina, rehefa maro ny sekoly namboarina ary mbola misy faniriana izahay namboatra sekoly eto Madagasikara amin'ny alalan'ireo fiaraha-miasa izay natao amin'ireo namana eto an-toerana na ny ivelana izany. Manarak'izay anisany ezaka izay tanterahany communauté musulmane nationalité ihany koa dia ny fanisahana an'ireo isan'ny vahoaka mpino islamo eto Madagasikara.